Manamarika ny faha-efapolo taona ny orenany amin'ity taona 2024 ity, ny fikambanan'ny zanak'Ampielezana Faritany Toliara Fizavato izay no afantarantsika azy. Misy ny hetsika samihafa izay karakaraina entina hanamarihana izany tsingerintaona izany. Andriamatoa Maharante Jean De Dieu no filohan'izany fikambanana izany ary nanamafy ny tenany izany fa dia ho maro ny fandaharam-potoana nomezana fahafampony rehetra izay hanamarihana ity tsingerintaona goavana ity. Manankarena ny Faritany Toliara 5 tara eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Inona no antony? Ahoana no paikady apetraka entina hampandrosoana ny Faritany Toliara? Ireo no anisan'ny voaboasana mandritra ny ditikasa izay iarahan'ireo manampahaizana, mpandraraha ary olon-tsotra teraky ny Faritany Toliara ao anatin'ny fankalazana ny faha-efapolo taona nisy ny Fikambanana FIZAFATO izay tarihin'i Maharante Jean De Dieu, ministry ny asa-panjakana. Nampahafantariny komity mpanomana ny fankalazana izany androany. Ny mampiavaka an'ilay 40e anniversaire amin'ity taona ity dia isan'io lohabarandasy io zany hoe io karazana forum de concertation ijereny zanak'Ampielezana sy ireo intellectuel sy ny cadre sy ireo manampahaizana asaina zany hoe inona kay ny tena problématika tsy mampandroso sakana fampandrosoana ny Faritany Toliara eo na dia eo ary le potentialité le harena nanan'io Faritany Toliara eo sy ireo faritra enina anatiny eo zany ireo zone anakenina ireo dia rehefa atao zay diagnostic zay zany avoaka hoe inona ny sosikevitra ny perspective zany hoe aroso zany mba hoe anatsarana ny asa ny fampandrosoana ny Toliara eo zany ny stratégie de développement dia zay zavatra zay zany no atao soratana zany dia omena ny fanjakana sy ireo mpiara-mombonantoka rehetrarehetra zany zay mampandroso an'io Faritany Toliara zay zany nampiavaka anazy hoe isy fampiresahana lohabarandasy entre samy zanak'Ampielezana zany raisiko fotsiny fahadrosoana grave dia miteraka ny malaso miteraka ny malaso ane za akaiky ny bara eto fa ny bara sy maintsy mangalasa omby fa dahalo fa sy malaso zay izy vo mahazo hoe fantatsy omby lehilahy ka rehefa ny foana ny fitondram-panjakana ny hetra isan'omby sy ny hetra isan-dà dia nivadika loza izy satria ireo foko an'ireo tsy mba nideklare ny ombiny raha ohatra manana efajato izy ny zato ihany deklare dia le zato iny lazaina hoe omby mpanjaka fa ny telonjato omby magnitsy ka rehefa ny foanana rehetra dia sy nanatompo intsony ny zato. Maro ny hetsika izay karakarain'ny fikambanana entina kalazana izany. Ny zoma vaovao izao dia isy ny alim-pandihizana ho firaisan-kina ny teraky Toliara izay ho tontosaina etsy amin'ny Carlton Anosy.